izao ny soa be noraisina tsy tapaka vitanina ry andriananarina dia tokony tokoa izao dia tokinay toko izao ianareo mpanompo manekely tomponareo araka ny nofo miasa manomboka voalohany volana mitanjoka dia zao rehefa tonga ny faravolana dia tsy maintsy mandray valiny zay misasarako avy zay mitanjony zay ka raha te azo tsara ny valiny zay ny sasaranao ianao dia tsy maintsy manao zay asian'Andriamanitra na asian'ny mpampiasa ataonao raha pirisian'ny mpampiasanao ianao ataovy zao ka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra manana fahasahina anda tsy mety zany tompoko tsy hanao an'izany a zany natao hoe mijoro ary matahotra an'Andriamanitra ozy raha zotra maty eto a tsy mpanompo mila sitraka amin'ny olona ka na dia efa zavatra tsy rariny ary dia ataoko tsia fa ny zavatra rariny sy ny marina no atao satria zay no kasitrahan'Andriamanitra ary asanao valiny avy amin'Andriamanitra dia Andriamanitra no miapresie mialatsiny amin'izay fomba fiteny na ina moa filazany zany ny teny gasy manery Andriamanitra no anery andreo mpampiasa ireo hoe zanako mpanompoko dia zao tsy maintsy ataonareo aminy satria manao ny sitrapon'Andriamanitra satria matahotra an'Andriamanitra ianao ry avako malala manentana anareo rehetra hoe matahora an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonareo dia atao voalohany foana Andriamanitra fa rehefa ataonareo lohany Andriamanitra dia mandray valiny vokasany maheresy matanja aoka atoky fa Andriamanitra zay nifidy sy niantso anareo no manamarina ny amin'izany amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanompona tonony amin'ny tompo fa tsy amin'ny olona satria fantatrareo andiny mivavalo satria fantatrareo fa zay soa ataon'ny olona rehetra no raisiny avy amin'ny tompo eo zany dia mazava tsara fa tsy le mpampiasa no raisanareo soa fa ny tompo zany hoe symbolika fotsiny le mpampiasa eo tonga faranvolana dia nakasitraka fa sy nafaliny nataonareo fa ny tena marina efa destination avy any ambony le izy Andriamanitra ny manendro hoe satria nanompo anao io olona io nanao ny sitraponao io olona io dia valio zay valiny zay sitraponao mitanterahany zay dia mandray valiny vokasantsika ry afako manalo amin'ny tompo milaza aminareo amin'izany nandalo zavatra be dehibe za miresaka aminareo zao fantatry asy minina vaty tsara zany za miresaka aminareo mbola avy mambolana kely izy vatany an-trano namangy a fa tsy afaka namiarina azy ateo mpandrina fa marazy tena malemy fa saingy zao fantatry ny tompo fa mpanompony ianao dia ny raha an'Andriamanitra ny mpanompony izy zany ny rahany zany iasy minina mivaty tonga tany an-trano miantso atra fa izanao ny tsitadalo za marazy tonga ty an-trano namangy mijery ahoana andao tsabona tonga daholo namana rehetrarehetra nandray an-tanana zay le teneniko nareo hoe asan'Andriamanitra izany za tsy nitady a tsy niantso olona hoe vonjeo are olona hitanareo fa Andriamanitra no maniraka hoe ndana fa marary ny mpanompoko vonjeo izy afao izy fia eto mijoro ndray manoloana anareo mizara izy zany are-panasy are-pasoavana aminareo zany hoe Andriamanitra ariavana dia mijery atsika ary malalatsika tandremo a ny mpampiasa azontsika fitahana namanao sy ny olona akaiky anao azonao fitahana fa Andriamanitra tsy azontsika fitahana mpanao ny maso izy dia mahita mpanao ny sofiny izy dia mandre malala miafina rehetra Andriamanitra ary tandremo ry avana zay le teneniko tamin'ny voalohany teo hoe tandremo sao dia tikely tandremo sao dia matimaty ny sitrany ay tsy mahasoa anao zany no soratra masina manao hoe Joba ny teny an'izany haleo izy hanana ampitsehtretra mitondra fiadanana toy izay hanimpy arahandromoromo mampitondra faokina farana zao ny taona dia anao fety ny olona dia ataonao sakafo be dia andeo anao an'izao zay hitazako any asiminina isan'andro izy mivady isan'andro toy izay hoe ny krismasy sy ny farany taona misy foana zany aza manaiky fitahany devoly amin'izany dia hoe raha tsy manao mirevy be androany misotoka manao mamamy be androany dia hoe tsy mba nanao fety atsia miavana zany no mahatonga anay hoe ianay farany taona dia alimbavaka tezaina ny olona mba ho tia an'Andriamanitra hatahotra an'Andriamanitra mba hanana fiainana tsaratsara kokoa za milaza aminareo fa raha matoky anareo fijoroana vavolombelona resahako aminareo farany amarana pazy dia zany misy olona ohatra anareo zao fantatsy izy mivatsara zany rehefa niasa tany olona io andea ody le vazaha mpampiasa toy izy le vazaha hoe tsisy ratsy ny fanaovana andao anao raha iaraka aminay
tsika miteny zao manana société ngeza be olo eto Madagasikara satria niasa tany izy mandritra 12 taona de nody izy aveo milefa zavola tsy tokotry foroany manangana société izy mampiasa olona izy zao olona ohatranareo zany départ de zay le resahako aminareo rehefa tena matahotra tsy matoky an'Andriamanitra isika de Andriamanitra mananitra atsika wasanda ntsika tadidinareo ve ny tantaran'i Joseph namidy ny rahalano andevy izy f'Andriamanitra kosa nanandratra azy amin'ny fiainana tsara sy ambonimbony kokoa za koa mba mirary anareo mba hoasandratra ny tompo ny fiainanareo voalohany indrindra amin'izany matahotra an'Andriamanitra manao ny asa ambony ny patron dia andraisanareo valiny avy amin'Andriamanitra izy an'Andriamanitra tokana mpamonjy any amin'ny fahasoavana dia toetra aminareo ny fiadanana mahereza sy matanjaka ny tompony mombanareo